Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao latsinainy takariva izao. Raha ampitso amin'ny valo zany, raha ampitso mardi 7 février 2023 amin'ny valondro maraina no hitranga etsy amin'ny tribunal etsy Anosy ilay audience mikasika ny plainte napetraka Andriamatoa Mamy Ravatomanga, plainte izay milaza fa hoe nanao faux témoignage taty Paris, tany amin'ny PNF taty Paris, France zany i Roly Mercia, dia namoaka lahatsoratra calomnieuse ihany koa. Ampatsiahiviko vetivety fotsiny fa zay efa nresantsika efa imbetsaka le izy fa mbola ampatsiahiviko ihany ny affaire PNF de mbola en cours. Tsy misy lalàna na any Madagasikara na aty à France mihitsy afaka miteny hoe raha mbola en cours ny affaire de afaka tsaraina sady ilay olona mitondra témoignage raha izay faharoa, ilay olona mitondra témoignage tsy tany Anosy, donc tsy compétent mihitsy, tsy mana compétence mihitsy ireo mpitsara rehetra izay ijoro rapitso ilaza fa enina tsia faux tokoa ilay témoignage. Ao anatin'ny chef d'inculpation an'io audience rapitso koa de misy an'le hoe dénonciation calomnieuse amin'inona moa zany ny PNF aty à France no nanao zay azony nataony rehetra, mbola manohy manao an'izany izy mba ahafantarany hoe taiza no nahitany Mamy Ravatomanga ilay vola be nividianana an'ilay entre autres immeuble de 8 étages. Zay le izy ny PNF no manao an'io ary io zavatra io lalàna io de miantraika amin'ny citoyen rehetrarehetra niza mividy zavatra ngeza be aty à France de tsy maintsy mampiseho manome profo hoe izao ny vola ananako any amin'ny banky, tsy hoe miteny fotsiny izao ny vola ananako fa mila profo mihitsy io de mila koa manao ny antsoina hoe déclaration de revenu any amin'ny impôt. Déclaration de revenu io de miteny hoe isan-taona de miteny hoe zao ny vola azoko, de hita ao anatin'io déclaration de revenu io hoe be de be ny vola azonao de afaka nividy an'iny immeuble de 8 étages iny ianao. Tsy zay nefa ny zava-nitranga fa tsy nisy déclaration de ressources, de déclaration de revenu tany amin'ny impôt, ary tsy nisy ihany koa ny profo mazava sy mivaingana fa nananany Mamy Ravatomanga tany amin'ny banky io vola ngizabe io. Zay ny fandehan'iny. Raha ohatra ka hoe dénonciation diffamation calomnieuse koa, satria zay koa mantsy no nentin'ny Mamy Ravatomanga dia mikasika ireo lahatsoratra an-gazety marobe nataony mpanao gazety marobe, tsy Roly Mercia rery fa mpanao gazety marobe efa nampisehoko tamitsika teto sady efa nataoko amin'ny page koa le izy ny lahatsoratra nataony gazety frantsay mivadika fa tsy maninona rehefa atao eto fa ity ohatra de santionany ity lahatsoratra ity no tena détaillé indrindra mitantara hoe ohatrany ahoana fomba fandehan'ilay antsoina hoe affaire Balkany zay mahavoaroroy any Mamy Ravatomanga. Io ny sariny io, io ny sariny, tsy Rolina noratranyio fa mpanao gazety vazaha. Ty anankiray ty koa de eo amin'ny pageko ihany fa mbola averiko aseho eto ihany ity koa ty anankiray ty koa miresaka an'io affaire Balkany izay mahavoaroroy any Mamy Ravatomanga io. Io ny sariny Mamy Ravatomanga, tsy Roly Mercia mihitsy no nanoratra andreo ary tsy izy rery ihany. Ry mpanao gazety na reo mpanao gazety vahiny ireo na ny mpanao gazety malagasy any an-toerana koa de nanoratra lahatsoratra maro be satria nisy an'ilay liste Panama Papers iny nivoaka Panama Papers zany dia mampafantatra ny be sy ny maro hoe iza avy ireo mpandraharaha mpanan-karena be manana compte offshore. Zany compte offshore zany lay nazavainy Andriamatoa Mamy Ravatomanga tao anatin'le émission Poisson d'avril tamin'ny herintaoniny hoe izy ony tena fiera be manana compte offshore sy société offshore. Mety possible zany hoe fiera ianao fa tsarovy ry vahoaka malagasy fa rehefa manao compte offshore na
société offshore dia tsy mandoa etra any Madagasikara ny dikan'izany tsy mandoa etra tsy mampiroborobo ny toe-karena malagasy zany fa aty ivelany ity sady izy ohatran'ny millefeuille ny montage financier an'ireny compte sy société offshore reny misy spécialiste mahay mijery andreny fa manazava fotsiny hoe ela be sady sarotra ny mandeha miteny hoe iza moa no tena ombadika ty société ty fa le taratasy mpanamapy personne vokiny dia na vita nanao enquête hoe i Mamy Ravatomanga dia anisan'ny mpandraharaha lehibe manana compte sy compte bancaire sy société offshore reny rehetrarehetra reny na ny mpanao gazety vahiny na ny mpanao gazety any toerana any Madagasikara dia ny relayer fotsiny an'ireny article mivoaka reny fa tsy hoe Iroly Mercia akory no nandeha nitady je ne sais pas où hoe i Mamy Ravatomanga ve de manana compte offshore na hoe Mamy Ravatomanga ve de mividy izao trano zao tany amin'ny département du 94 sy tany amin'ny immeuble tany amin'ny Levallois-Perret tsy manana réseau ngeza be ohatran'izany i Iroly Mercia fa ny fanjakana frantsay no manana nantsona hoe habilité anao an'izany de ny fanjakana frantsay no nitady hoe taiza nahitanao an'ireo vola ireo olona tena important be mihitsy ny io fanontaniana io hoe taiza no nahitanao vola ny vidianana an'io immeuble ngeza be io zay no fanontaniana napetraka sy mbola apetraka ny PNF amin'izao fotoana izao inona no antony mampatonga any Iroly Mercia voaroroy amin'izany satria Iroly Mercia ho araka nefa nazavaiko be dia be teto dia niara-niasa be ela be niaraka tamin'ny Mamy Ravatomanga natsony ny fitsarana frantsay ny teny hoe inona zavatra fantatrao momba ny oranga io zay no zavatra nitranga zay zavatra nitenen'ny Iroly Mercia dia mikasika any Mamy Ravatomanga any Madagasikara fa c'est pour avoir un profil de Mamy Ravatomanga no nintsona azy taty satria ny zavatra anenjehana any Mamy Ravatomanga aty France dia mikasika ny bien immobilier zay eritreretin'ny fanjakana frantsay hoe mal acquis zay le izy satria hoe mal acquis satria hoe tsy hita fototra hoe sady tsisy proof hoe avy taiza ny vola taiza no nahitanao vola ny vidianana an'io zay le izy zavatra tena manala baraka ny firenena manala baraka ihany koa ny vahoaka malagasy ary indrindra manala baraka ny fitsarana raha mpitso zany dia ireo zay rehetra ijoro ka ndeha anaraka ny tenin'ny Mamy Ravatomanga hoe condamné Iroly Mercia io dia miombonantoka complice daholy nefa le zavatra efa mazava be mihitsiny voalohany aloha tsy compétent ny fitsarana malagasy satria ny fitsarana frantsay juridiction française no mikarakara an'io zavatra io voalohany zay de faharoa tsisy nizaniza teo akoatran'ny brigade financière tany Nanterre tsisy mahafantatra mihitsy hoe afa-tsy ro ihany mahafantatra hoe faux sa tsy faux na faux io na tsy faux mbola en cours ilay affaire tsy azo tsaraina ilay boky ngeza be tena sarobidy be iny antsoina hoe code de la procédure pénale gasy ve zany de tena tsy misy dikany mihitsy anaovanareo azy tena tsy misy dikany mihitsy iny boky iny ve no entinareo any amin'ireo étudiant de droit reo miteny hoe ty boky ty raka izy rehefa rahatra zay magistrat nareo de tsisy ilana azy ty fa alaivo de ari angabiny ary fa enoy fotsiny zay baiko ny baiko no tanterahana zany ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao misaotra tena misaotra eram-po eran-tsaina mihitsy amin'ireo olona analiny marobe mankahery mitondra ambavaka misaotra an'ireo namana mpitolona izay koa manampy amin'ny fanazavana manampy amin'ny soutien manampy amin'ny rehetra na de manampy ara-tsaina fotsiny ary taritina zany ny
voalohany indrindra aloha ny ministry ny fitsarana ministre de la justice andriamatoa ministre ahoana no anekenao an'izao zavatra mitrango zao ahoana no anekenao an'izao zavatra mitrango zao raha ohatra ka tsy fantatrao le izy de manaova enquête inona ny zava-mitranga matoa ianao eo amin'ny toerana io dia manana fahalalana farak'izay ambony be ianao zany eo momba ny lalàna zay matoky ianao zahay fa ireo fahalalana ngizabe anananao ireo de azahoanao mijery amin'ny fotsy miangatra objectivement hoe ohatrany ahoana tokoa moa ny tena fandehan'ity zavatra ity mamerina fisaorana antsika rehetra dia mitrotro ambavaka le tena vavaka fa tsy le vavabavaka natao mba hietsona caméra be de be ireny fotsiny mitrotro ambavaka ho an'ireo zay rehetra hiaran'ny tsirariny indrindraindrindra hiaran'ny tsirariny eo anivon'ny fitsarana tsy ny fitsarana rehetra no manao an'io fa ny ao anosy tsy ny ao anosy irery ihany fa ny réseau any Mamoravatomanga Mamoravatomanga no tompoinareo ny firenena ray manontolo no voahosom-potaka ny fitsarana ray manontolo no voahosom-potaka ny vahoaka malagasy ray manontolo no voahosom-potaka ny mpanao gazety koa no voahosom-potaka satria resaka fanaovan-gazety io tsy araky ny lazay ny tatatatany Lalatiana Rakotondrazafy azy fa resaka fanaovana gazety io ray zay de resaka koa satria roly mahafantatra zavatra maro be de atao zay ikombona amin'ny vavany eny fa na de hoe ny amonoana azy ary de atao zahay aty manana vava sady zahay aty manana mpisolo vava ny fianakavianay akaiky ihany sy zay ro olona rehetra mahafantatra ny tena zava-misy any toerana no tsy afaka miteny fa zahay aty de afaka miteny tsy vitan'izay hoe miteny fa hoe mitatatata fotsiny tsisy dikany ohatran'le ramatoa-mpanompo resaka manao tify-danitra iny tsy iny fotsiny fa tena miteny miaraka amin'ny pirofo matoa zahay nangenatra am'izay dia nanangona sy nanaja ny zava-misy tsy adala nge zay nge tsy adala de verina fareo de mangina de hoe tena vendrana tena tsisy ilana azy reto reto fa ndao asina foana efa niteneniko fa mbola vetriko itondray zao ataonareo zao de ohatrany hoe mikopakafo anareo mikopakafo tsy ohatrany moa fa tena izay mikopakafo ianareo mijoalajoala ankehitriny ny affaire PNF sady indrindra koa moa fa le tena tompony le antsoina hoe affaire Balkany zay mahavoaroroy any Mamoravatomanga ny zavatra nitranga tsy ela akory donc mifo foana le izy tandreo fa nazaza any amin'ny T1 roa nazaza any amin'ny T1 aza mahatakatra an'izany hoe aleo manaja lalàna mba tsy fitorany lalàna any aminao zay zao ny zava-mitranga ampiarinareo amin'ny tsirariny ny lalàna efa re ankehitriny zahay koa nge manana source be da be nge ny olona efa tsy d'accord mihitsiny amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny fitsarana amin'ny valizy be da be mandeha eraky ny couloir be da be mihitsy ny olona efa tsy d'accord tsony ao amin'ny ao anosy aloha fantatro ao anosy fa saingy tsy afaka miteny publiquement ireo olona ireo source anankitelo no niteny taminay hoe esy ny anareo ozy rapitso efa tamin'ny herinandro teo no efa fantatra ny verdict ahoana ny tezan'izany le zavatra mbola tsy mandeha akory de efa fantatra de n'izao ny verdict za mahafantatra an'le verdict fa de andraso jerevana eto ina le verdict tonga ono de hipotra rapitso ono ile verdict de andraso jerevana eto fa manitsakitsaka lalàna io eny fa zava-doza fa amono ny roliny tena tanjony de hitsakitsao foana ny lalàna hitsakitsao foana ny lalàna satria ny mena ambony ny mena no tena tompo ivavahanareo vola nge ananan'io ananan'io be de be mihitsy nge ny vola io efa lazaiko
fa voaraikitra ny alerta de mitsambikina ao anaty avion izy ny avion anara nalefa ny libéré clandestinement nandosirany Carlos Ghosn avy lavitra be avy any Japon ko maika fa hoe hiala amin'ny Madagasikara odry zavatra comme une lettre à la poste nanaovany izany saglisy tsambikina ao anatin'ny avion izy de lasynareo rehetra eo no tratra farany hatrany amin'ny voalohany ary hatria ambony ka hatrary ambany indrindra le ary ambany indrindra no tena mampalahelo satria ireo devotery mi-exécuter exécuteur fotsiny ireo nefany ilay plainte dia bande organisée en bande organisée zany tena vrai réseau zay le izy de vrai réseau io hitany masony communauté internationale reny no alerte ohatran'izao mipipika ohatran'izao hoe zao indray ny zava-mitranga any Madagasikara zao indray ny zava-mitranga any Madagasikara izahay moa de anisany mialimenté azafady mialimenté an'iny alerte iny zay zany fa de raha pitso ny fotoana misaotra an'ireo zay manainga mba hitondra soutien ho an'ny roly rampitso tena misaotra antanandroa tena misaotra dia mirary atsika rehetra koa ahitany soa na dia mafy aza ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao veloma tompoko de raha pitso na raha afaka pitso indray zany ny fotoanantsika arakaraka ny zava-mitranga amin'ny audience raha pitso any nosy eo veloma indrindra tompoko